fitiavana ny vahoaka, aiza le fitiavana ny tanindrazana, ary ohatran'ny mandisy fanantenana an'le vahoaka mifidy ihany ireo solombavamboaka sasany raha ohatra ka arak'ireny omaly reny hoe misy 5 raha antsika malala fa 7 ny tato. Ary ny zavatra tena magaga moa dia zareo rehefa tonga ato manao an'le présence fa tsy mbola mandeha kory ny ady-hevitra vao vita ny présence dia efa tapahana ny président ny assemblée amin'ny fitenenana dia tonga dia mivoaka. Amiko zany dia tsy fanajana an'le vahoaka mifidy satria matoa ny tena lany dia apetraky ny vahoaka ato amin'ny lampany ny anteny meram-pirenena mba hitondra sy ady-hevitra. Ka amiko zany ady-hevitra miteraka hoe andao hivoaka lava tsy mety. Ny GPS dia mbola manamafy eto fa ny GPS dia iray ary tsy misy GPS mivaky zany mihitsy eto hatramin'izao. Ary ny GPS dia miara-miasa amin'ny vondrona mapara. Efa teneninay efatry ny 2 volana lasa zay. Ka amiko le tsaotsao oka reny fitiavana ny vahoaka sy ny fitiavana ny tanindrazana ny atao fa tsy tia tsaotsao ty fa ny tsaotsao dia tsy mitondra antsika ho any zany zao le député ao anaty GPS. Ao anatin'ny GPS 20 izay ny GPS fa misy indépendant miaraka aminay koa fa tsy miditra ao anatin'ny GPS satria misy lalàna mifehy anatiny izahay. Ary zay dia mandray tanandroa foana zay solombavamboaka mbola hiaraka aminay raha mitovy ny fomba fijery eo amin'ny resaka fampandrosoana Madagasikara. Zay to.